Faly tafaradalana aminao ny tenako amin'izao takarivan'ny zoma fa 8 ny volana jolay izao manatitra ny araba tokolay sy tokovavy ary manasanao avy hatrany anaraka ny andindin'ny vaovao antsika hatramin'ny farany ao anatin'ny lafiny ara-politika avy hatrany moa no isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Nanamafy ny tsy alany ny kandida ny Ankolafy Ravalomanana ary nanambara fa misy ny paikambadika entina anesorana izany kandida izany amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha ny nambaran'Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo lehibe ny Ankolafy Ravalomanana no sady filohan'ny kongresy nitetezamita androany tolakandro teny amin'ny lapan'ny kongresy teny Tsimbazaza nozavainy tamin'izany moa ny tokony andinihan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ireo izay tokony hiarany isazy. Marc Antoine eo amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Misy paikambadika amin'ny anesorana ny kandidan'ny Ankolafy Ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao raha nambarany Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo lehibe ny délégation-ny Ankolafy Ravalomanana no sady filohan'ny kongresy nitetezamita raha nitafatany mpanao gazety ny tena ny tolakandro teny Tsimbazaza. Ny alohan'ny fitsidiana fanaovam-belomana ataon'ny mahasoivoan'ny Russie miasa simony eto Madagasikara Andriamatoa Vladimir Kocharenko dia nanamafy Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo fa tokony andinika tsara aloha ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny fampiarana ny sazy anameloka ireo izay tsy nahatanteraka ny tondrosotra. Miangavy ny communauté internationale mbola mba hijery tsara hoe iza no manaraka ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny lalàna iraisam-pirenena ary iza no tsy manaraka an'izany lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny lalàna iraisam-pirenena izany. Zay mbola mihevitra ary mbola mahatoka fa ny candidature-ny Ramatoa Ravalomanana dia ara-dalàna sy ara-drariny ary betsaka ny voaka malagasy miandrandra izany candidature izany ka sanatria ho faizina ve ireo voaka malagasy ireo izay hifidy ny Ramatoa Ravalomanana tsy haneho ny heviny ankalalahana mba azahoany mifidy izay heveriny fa olona tokony hofidiana ary heverina ihany koa fa olona tokony hofidiana io dia olona mananjo tanteraka ary ara-dalàna mbola averiko indray mandeha any ny fametrahana ny dossier de candidature-ny efa nekeny CES tamin'le didy 001 CES tamin'ny 3 May 2024 zay mbola mahatoka fa ny candidatinay natolotra Mouvance Ravalomanana dia mbola ara-dalàna tanteraka ny candidature ka mbola miantso ny communauté internationale zay hoe mba jereo re raha ohatra ka hanao sanction nareo mba jereo marina hoe iza ndreny tokony ho sanctionneny, izahay izay manara-dalàna ve ny tokony ho sanctionnena sa reo izay tsy manaraka ny fampiarana ny tondrosotra ka mahatonga n'izao crise zao ho lasa lalina sy mangitsokingitsoka ho an'ny vahoaka malagasy. No amafisin'ity filohan'ny kongresy nitetezamita ity kosa ary fa ny fifidianana miaraka amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena trano ny vahaolana nanamafy kosa nefa ny tenany fa misy arena voajanahary betsaka eto Madagasikara antony mahatonga ireo firenena sasany miazakazaka mafy hitrandraka izany harena izany. Mitovy hoy kosa ny filohan'ny kongresy nitetezamita amin'ny fiaraha-miasan'ny Ankolafy Ravalomanana amin'ireo firenena-dehibe vahiny mitaky ihany koa ny fiaraha-miasa izay ahazoan'ny malagasy tombontsoa ny Ankolafy Ravalomanana araka ny nambarany. Raha nampitsidika ny fanoloana ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana manokana amin'ny sana fifidianana ny tenany dia nambarany fa tsy tokony hisy ny fiverenana amin'ny didy izay efa navoaka an'ity fitsarana ity teo aloha.